Fa koatra ireo orinasa sy toerana tsy miankina izay mampirantany vokany eo anivon'izay hetsika film izay isan'ny mampiavaka azy ity ihany koa ny fisiana famelabelan-kevitra raha na devitra samihafa anisan'izany resaka AGOA izay novoaboasany eo anivon'ny masovony Amerikana sy ny ministeran'ny indostria ary ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina tamin'ity androandroany ity no nahafahana tanteraka izany. Ny andindininy vaovao. Maro ireo orinasa voatery nikatona nandritry ny krizy izay nilalovan'ny firenena ary tsy tambo isaina koa ireo very asa indrindra teny anivon'ny orinasa Afakabo noho ny fiatoan'ny AGOA. Tao aoriany ny fivoaran'ny toetra raha-pirenena sy ny fiverenan'ny AGOA dia efa azo tsapain-tanana ny vokatra. Nanambara ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina nandritry ny famelabelaran-kevitra mikasika ny AGOA izay tanterahana teny amin'ny Forelo Tanjobato androany tao anatin'ny andian'ny fahafolon'ny film fa nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana aprily lasa teo dia nahatratra 240,904 alina ireo asa voaforona teo anivon'ireo orinasa 7 izay afaka manondrana entana any Amerika ao anatin'ny fifanarahana AGOA. Mitsetsina 4 tapitrisana mahery ny sandan'ireo entana naondrana. Atelier ohatran'izao manazava fa ny Amerikanina sy ny Malagasy dia miaraka anatsara ny fahampianana gasy. Inona ny antony, inona ny fomba anaovana izany? Fanomezana asa ho an'ireo vahoaka Malagasy, fanomezana asa tsara amin'ny vahoaka Malagasy. Tsy vitany manondrana habillement na textile fotsiny. Nataon'ny ambassadeur américain teo hoe misy ihany koa ireo 7000 lignes de produits afaka ondrana. Anisan'izany zava-dehibe zany. Efa midemara hoy aho. Miandry somary io ny démarrage hitanareo manangana usine zany tsy vita ray andro hoe manao tanàna anankiray manao pays anankiray tsy vita 2 andro hoe mandeha moramora. Nanamafy moa ny lehiben'ny masivon'ny États-Unis miasa sy monina eto Madagasikara fa afaka mahatoky an'i États-Unis ny firenena malagasy. Nasiany resaka ihany koa ny mikasika ny fantarana ny fanohizana ny AGOA. Le fantarana ny fanohizana ny AGOA efa mandeha izy io amin'ny Congrès américain araka nanatona takabato teo manondrana azy tanteraka ny fitaovana manondrana azy ihany koa na ny républicaine na ny démocrate ny Congrès américain ka nisy sous-comité efa nandinika anazy io efa vita ny fandinihana farany polizena inona efa tsy ho ela dia voka zany fanambarana polisana fandaniana zay lana zay misy ny fanakilakevitra faraparany zany fa ny azo azoko zany dia vitatra anatin'ny folo taona ny AGOA zany raha voka zay lalana zay. Nandray anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra androany ihany koa ny tale jeneraly Fadtsiranana, ny mpanolontsaina ara-toekareny masivo Amerikanina ary ny mpanolontsaina manokana ny fiadidinan'ny Repoblika, ankoatra ireo solotenan'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina.